Zana nosoratany Anjanofy Ovelomin'ny Faly sy Sinez miaraka amin'ny Vantsoa Mirava Carole ary Anjarli. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjarli vanana totosa. Arina kity nalasa sainandry tia fiainantiriny iny a mampametra-panontaniana foana hoe vitako ve mivitanao riny iny rehefa rahatrizay andrina mba tena lasa lavitra tokoa indry zany eritreritrindry izany fa ina nefa natoko tsy ho vitandry ka izao feretanao zao niditra ny dada sy mitserina tsy misy farany ataony niditra nay ankizy koa moa etsy andaniny tena izany tokoa ve no atao hoe reny mila masika ny fiainana mihitsy izao fotsiny indrindry mieritreritra hoe tsy ho vitandry izany fa rehefa tonga eo amindry ny sombony indry dia mahavita an'izay tsy takatry ny saina ho vitaindry satria ny men'Andriamanitra hery manokana mihitsy tsika vehivavy hiatrehana an'izany adidy mavesatra izany asa tokoa reny izao hoe fitao tsara aloha ny fianarandry manana asa tsara indry amin'izay dia manana fahafahana kokoa indrindra koa aza mentehatra lovo izany fa raha mampiditra voly indry ao amin'ny tokantrano indry dia tena isy tsirony amindry ny fiainana resaka lova tokoa ianariny iny ty tena ataony dada tsy misy farany ty na tsy te hita za to manetikitika fiaina ihany le izy izany inge nilazako andrity teo hoe aza metehatra lovo izany aza misaina izany lovo izany akory tsy maintsy efara amin'ny raha mandrika mantsy raha izany ny anteherana izao ny fianarana no ataovy tsara vao maika tsy azoko tsy misy tokony azavainy izany ry mialy ary ao fotsiny izay lazaiko dia ilanina ny fiainandry eny tsy anontany momba n'izay tsony fa na izany aza ry neny mahatsapa zavatra hafahafa izany atao trano ato tena misy mistery mihitsy tsy laviko izany nefa aza ty sikotsikotra raha tiandry ilanina ny fiainandry aleo anay lehibe izany mingavy andry mihitsy mba tsy holiana amin'izany resaka izany ampidi-doza andringa izany neny mialy miangavy andry aho ajanoa izany resaka izany rehefa vita ny fianarandry ny dedava asa dia miala eto aza matahotra ianao ry neny fa arahako ny teninao misaotranaka fa zao tia misy lakile ampirimo any amindry ihany ty aza atao misy mahafantatra fa hoe any amindry izy ty fa lakile an'iny ty ry neny ho fantatry ndriany orinany izany fa ampirimo fotsiny aloha arono tsy mianatra angandry ity miditra ny folo ka ay miomana ary dia mandehana sao dia tara eo misy zavatra fenoneny amihitsy fa inona azy mahaliana ihany izany nefa ny afatry neny sady feno tahotra mihitsy ny fijery azy nananatranatra teo eny aleo an'izany fa aleo mandeha mianatra sao tareto neny fa misy inona izay anaka nefa mino fa tsy maintsy ho voavaha ihany izay azonao saraina amiko very neny tsy anaka anahirana indrindry fahafantarana an'izany efa nataondry tsara pirina ve le lakile fa lakile aninona marina indry neny mbola tsy azoko lazaina indry fa misy fotoana ny zavatra rehetra mandehana amin'izay aloha manao raharaha fa mahasaro-piserana ny firasantsika maharitra eto ory neny mpianaka nesika ka nahoana ny tsy resaka maharitra mandehana rery mialy aza be adikadiny tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy atao trano ato indray ary misy olona mandehana aingana hoa fa manahirana lasa ary inona ary misteriny iny to tena feno tahotra mihitsy iny fetsiny teo ahoana reny alalako ny mariny dada aloha tsy azo anatonany tena lasa masika be ohatry reny lioany reny hitoko sy avitra indray tsy mipetraka trano mety oatra ihany koa tsy maharaka ninona sa very mety le resaka lovan'ny lazaineny iny ihany lasa tao tsy misy andro mihiratra mihitsy ato eny
mety hivatsy ho ela ihany angamba araka ilay tenineny ihany keo. Tena mandreraka mieritreritra an'izany. Aleo aloha andeha hianatra fa ho hita eo ihany ny toyany. Fa misy inona ary? Itoko moa tsy mety miteny izay antony nakany aingana tany am-pianarana. Amin'izay aho sotro fotoaminy ery. Avy eo nefa dia midina tao amin'ity efitranoko ity aho. Ny afatra napetrany aza moa tao maika tsy azoko izany. Miala tsiny ary mialy hoy izy tao te hitomany nefa lehilahy lehibe iny tsy afaka hanampy anao izay sy avitra. Andeha izay izao ka tsy fakahita intsony sika. Ny afatra aminao ataovy izay ampanaovin'ireo olona ireo anao raha te ho velona sady lasa izy. Fa misy inona re Andriamanitra raha fotsy be veloana ty ka miandry izay hikadonany. Hitada mba tsy hahasarotra ny rarary mialy omeo mora fotsiny ireo tontataratasy napetraky ny reninao. Inona tsy mahafantatra an'izany tsy nametraka ny inona tamiko izany iny. Azonao antaninana izy dia mbola miteny mora aminao ary mialy aiza ka tsy azoko izany resaka izany dada. inona tsy azo amin'izany? Tsy mahafantatra an'izany aho maninona nefa raha tsony eny dia aiza ny antsonatsony ny reninao efa any amin'ny varotsony fody maty angany eny. Ahoana izany dada? Ary aza miantsoantso dada eo fa tsy misy dadanao izany eo. Efa mionany ankoatrany izay ny raiky reninao. Tena maty izany iny. Ary tsy dadako ahoana koa moa ianao izany maty dada, maty neny. Ka raha tsy te hanaraka azy koa arao izay lasainay. Azo be. Eny tompoko. Ka ahoana radona? Ino ianao fa tsy mahalala ny inona tokoa ka aloha? Ho hitantsika eo aleo aloha isaintsaina tsara eo. Ny alina koa nge mitondra fisainana raha-matoa. Izay ry piala kely saintsainy tsara fa amin'ny tsy filazana marina dia ny ainao no manefa. Ary avy aloha rereo aloha izy ry soary. Andao tsika. Dia ahoana izany ny atao radona? Toa tena tsy mahalala ny inona ilay mialiko. Dia reniny koa nefa efa miteny fa tsy ampidiry ny kizo amin'izany ny zanany. Tsy maintsy mahita hevitra tsika soary efa hita ao am-pelantanantsika aloha izao ny atsasaky ny reny. Ary tsy maintsy mbola ho azotsika ny hafa. Eny izay mihitsy aloha ary za koa tsy hiala tatsony efa miara-mipetraka ato izany tsika. Ka manina moa tsisy olana izany. Efa ianao nge izao mitopon-trano dia ahoana izany ny anaovana ny kiala mialika? Mbola ilayntsika izy ka avy aloha aloha ao. Misy didiny afina amin'ny anarana ka tsy maintsy atao izay azo aminazy. Izay vao tena ihany koa ny aminy. Ka andao ary aloha atao piasy izy mandra-piandry an'izany rehetrarehetra izany. Fa izao soary mila mitandrina ihany ianao tsy azo alefa ny ivelana any izy fa ato an-trano ihany. Izany hoe tsy mahazo mihitsena anao toako izany. Tsy mahazo mivoaka ato sao dia be resaka manolona any. Eny voaray. Ay ve tsy raiko radony. Andreny tena be mistera ny fiainanao. Nefa tsy mba nizarainao tamiko koa. Dia iza izany ny raiko. Ary iny tia taratasy tadiaviny zareo ty. Ary mba izy ty vehivavy ty reraka ny saiko. Mpisesiko rehefa notaniana tsy misy mpamaly. Dia inona izany nataoko? Hiaritra eto ve? Nefa ho aiza koa moa tsy misy zavatra azoko. Marary any lohako fa aleo torika aloka. Mirena teo dia lasa misasany amin'ny dosy. Soloina ny akanjo dia avy eo andrahoiny sakafo. Diovo ny trano. Ilay lamba ao an-davarangana koa mila fitaina izao. Ary iny ny tia mampianahana fa tsy taterahana aingana izay niteneniko teo Iny re tompoko. Azoko tsara izany dia ataon'ireto mpiasa ato. Iny
aloha rehefa nefa aloha dia teo dia toy inona ty mahavariana fa tsy ny atao e. Lasa ho ataovy ny raharaha fa tsy misy antantany oatsony eo. Sao daholo ny asa rehetra ny tantsaiko teo mandrafiveriko fa raha tsy izany dia baroka mazo a. Ieno ve? Eny tompoko. Tsy azoko mihitsy izao toe-javatra izao. Ary lakile inona azy tia nomeniny aty. Nasainy nampirimiko fotsiny fa tsy nasiany fanazavana. Nifisiko ny eny tamin'ny ananay farany. Nifetsiko tsotra. Sa feno tahotra te hilaza zavatra nefa tsy sa. Inona ary izao toe-zavatra miseho izao Andriamanitra. Aleo aloha ataony raharaha fa lohazako mandefa fisainana lavitra eto fotsiny. Fa raha tratra n'ilay ramatoa iny amin'izao dia izay azo. Hoy teo ny toyiny. Zao ro mialy mba tsy hitarany raharaha omeo anay tsotra fotsiny le taratasy dia milamintsika. Ka nay angavy impiry eo aza ne ianao tsy hisy vokany. Efa miteny fa tsy fantatro izany ary tsy azoko hoe taratasy inony. Nasao zava-miseho izao aza tsy azoko mihitsy. Ka tsara koa ny tsy azahoanao azy. Ary azaliana ny hafantatra an'izany any koa fa ny aina ny manefa. Mazava? Eny, mazava. Fa mba te hafantatra izay efa rako kosa nefa. Ka misaora ny tompo rehefa mbola velonaina aloha e. Rehefa tonga koa ny fotoana tsy lana inao intsony dia mbola teo ny toeniko. Ay, moka fantatrareo ihany fa misy izany Andriamanitra izany. Nefa dia mahavandoza toy izao nareo. Tandremo kely ny vava, sao dia vidiana lahy. Tsy hidiranao ny amin'izay fa tsotra fotsiny ihany temiko. Atao izay ampanaovinay raha te hilamina ianao dia izay ihany. Ka raha zavatra mamofady kosa aloha zaty ianao e. Dia ninao no manefa e. Ka tsy mampaninona izany e. Amin'izay asa dia afaka migadrako no mahita ny eny indray. Teny foana. Tsy hafa be leo izany ianao raha tsy tonga mitandrina irinay izay e. Dia mampitandrina amin'ny fetika tsy voahevitra. Zay. Tsy misy tandrina tokoa ny rafika. Ay moka ohatr'izao ny toetra ny tiradona mba ny antahantana foany kelikely. Raha nandinika tokoa ny tsy mba nisy fotoana niarahana na nresahana maharitra izany teo amin'ny sineny. Tena nahinanafina mihitsy ny eka. Tena miaika azy a. Nefa izao tia miaina nefa. Dia ahoana koa izany zaty. Andositra. Dia andositra izany. Iza no mahafantatra an'izay namany a. Aleo rangaha mipetraka. Sapotra ny dada sy ny koa nety izany. Aleo andrasana eto izay toy. Dia ahoana ihany izy ity radona. Tô ela loatra. Sao dia hiala maina eto. Sisy miala maina izany eo soary a. Efa eo mpiketrena davitra vaovao mihitsy aho zao e. Aza tetra ianao. Ataontsika lova tsy mifindra izy ity. Tsy azoko. Izany vety tsy azo ao soary a. Akambatsika mialy vonjy dia efa tsy afaka izy amin'izay. Atao soratra mihitsy. Ny vonjy aneza nakao e. Dia ahoana amin'izany za maika ary soary a. Rehefa teraka indray ireo a. Dia akambana amin'io zaza ao kibona io. Zanako angeo fa fantatro e. Mba hevitra taingina koa ny ianao izany ka. Fa ahoana? Raha samy vavy dia ahoana. Raha samy lahy koa. Sady izany ve tsy ela loatra e. Tsy maintsy misy lasy vavy foana eo soary a. Ary ny hoe ela tsika nge efa milibato amin'ny harendre mandritra amin'izany fotoana rehetra izany e. Ny tsika hoa lova mifindra fotsiny mitandrona dia izay e. Dia izay izany. Dia ahoana ny fanatanterahana azy? Efa vahomanao daholo ny dosie momba an'izany. Ny fanaterana azy amin'ny komina sisy. Vita io fa aza manainao ry soary e. Vonjy ve anaika an'izany mora foana eo radona. Ora matoty tsy maintsy manaiky iny e. Raha mbola radona koa ny rainy tsy maintsy manaiky iny. Matoky ianao azaniko. Zay ary. Aza atao ela loatra fa sao dia ilozan'ny ombo miahaka io. Ona aloha e. Vavy tokoa moa sala zao io zaza kibona io ka. Mbola tsy fantatro e. Sady tsy mbola mamaika koa ny amin'izany e. Raha tsy efa tonga eo ny zanaky miaro sy vonjy. Dia ahoana koa moa ny amin'ny ray mizaza io ka. Anaika an'izao zavatra ataontsika izao izy. Efa araka ny teninao teoko. Raha mbola soary koa ny anarako tsy maintsy manaiky izy.
Sady efa tsy misy atahorana tsony amin'iny efa nanomka fandrapanina compte manokana dia efa mandefa vola ao isam-bolana izy raha te ahita an'izao. Tena mety mihitsy zany soary zay ilozako aloha anao fa andeha hikarakara an'reto mandeha na re fa za aloha dia akaina fa mahatsiaro valaka koa zany. Tena tsy zaka koa ty gadrainato ty ka anao inona nefa le raha matoy iny fa tena mailo be. Reo olona miditra tokoa to olona hafahafa zany daholo. Hita mihitsy hoe olona mahazo baiko fa ny tena manderaka dia ny hevitry ny eny anjakan'ilay raha matoy iny. Ny entana sy ny akanjo moa dia nidorany daholo. Inona reny ataoko hoe isany mba afaka nampy aho. Andriamanitra ampio aho fa verevitra dia alala marina ianao rery no azo fitaraina apetraka eo ampelantananao avokoa izao zavatra rehetra miseho amin'ny fiainako izao. Amen. Aleo amin'izay manao raharaha fa sao ahitangahana eto indray. Miala hitanao ty taratasy ty kopy soram-panambadianao ty manambady ianao manomboka izao. Ahoana tsara? Zany manambady ianao manomboka izao ary tsy misy fanontaniana fa ho avy eo ivadinao rehefa avy eo anambady ianao. Koa raha tsy akoho izy tiako ho terena fotsiny toy izany. Dia efa akonge zany nareo kinona indray moa akana taranaka. Zany lalan'ny fiainana arkala kely tia tsy manapidiny ianao tsy maintsy manatanteraka. Tsy mahavita fa aleoko maty. Ka mbola ho avy aminao nge zany fahafatesana zany fa zamaiky tsy maintsy manatanteraka ianao satria hain'olona maro no antoka rehefa tsy manaiky mory ianao. Tena olo tsy faniny nareo. Marina zany ka raha tsy tianao ny ainana fiainana mahatsiravina dia maneke mora foana. Ho avy eo mivadinao raha riva dia efa hainao ny tokony atao zay. Tena olo tsy fanina dia anaky amin'izany dia efitranoko tia midina avy any ivelany na andositra aza tsy afaka tsony. Inona ary ny tanjon'izy ireo amin'izao Andriamanitra ampio amin'izay fa misy mamoa varavarana. Izay zany ny vitany amiko. Ny taloha maro tamin'ilay zazalahy dia nolazainy fa sitrapony koa ny anao izao fa nataon-dratakarina inany koa ny reniny. Ka raha tsy manatanteraka izay lazainy izany dia ho vonoiny io reniny. Misy kamera kase ho miantoka hitan'izy ireo avokoa izay zavatra tao ato. Tsy maintsy atao be voaka monina losy ty. Ina intsony moa zany ny amiko toy ireny robot reny tsy manapidiny fa dia manaraka ambokony fotsiny. Dia raha teraka eo moa zany dia ataon'ireo inona ny zanako. Ny zanako na dia tsy vokatry ny foko aza dia tao tsy foko sahady. Dia miany izay toy enety indray zaniko. Ka ahoana naomby izay ny tetika rahabiona. Tsy hitanao nga izy efa ratsiny io efa ao raha tsy avela makaty tsony vony sao dia nimba zavatra io sady efa vitako ny ratanam-panaovina azy. Tsara kosa zany miandra ny 6 volana zany zay mihitsy asoary. Fa mba ahoana tokoa moa ozy ny avokata amin'ny hamadihana ny taratasan'reto aren'reto amin'ny anarantsika. Aza maika ho ahy ianao hoe zao soratana amin'ny anaran'ny zazakely aloha dia mandra-pahalehibeny dia afaka midialabona tsara aloha tsika dia andrasanao teraka tsara aloha zazy io dia laminitsika fa mbola misoratra amin'iza zany izy izao ka mbola tsy ala miala nge aloha zao ny tompony fa tsy makay zay io zao soary karakaro tsara fotsiny aloha fa sao dia afa-jaza eo ka ho simbe dolo ny tetikitsika rehetra. Ka karakaraiko ahoana koa moa raha matoky aho omeo sakafo tsara fotsiny re ataovy afa-dratsiana tsara mba tsy hanahirana atsika ny raha madinika aleo ataony ihany fa mila mietsiketsika koa nge ny vehivavy be voka ianao indray ve moa natoran'izany soary ianao koa azy ty mba mitondra voaka ako.
Ka raha izay ny atao ombony tetika dia aloha fa raha akotsaka ny sain-davana. Zany mihitsy zay aloha fa andeha hiasa e. Ohatra izy koa. Fa inona mihitsy ny tetika reto amin'ity zanako ity e. Ho atao sorona. Andriamanitra arovy ve ny zanako e. Na dia tsy fantatra aza izay momba an'ireny. Tiako foana izy fa zanako. Efa akaiky tia ny andro aterahako. Tsy hay izay zavatra izy io. Ary maninona moa raha manandrana mandositra e. Rehefa ilay matory iny matamatre. Dia ho aiza nefa. Iza no anatonany. Toa tsy sandraintsy ireo raha mahasitratra eo. Dia ireo fotsiny nanaovany an'ilay mpiambina sendra ny resaka tamiko. Tsy namelany raha tsy afaka ny ainy. Dia nandry izay tsy ataonany eto izany. Atao vao io fa zakamy vavy eo a. Fa tena reraka ny ahy. Zakako tsony ny vatako. Inona koa fa kamy be tena. Madama, tena marary any fa lahy. Zanaovanao sinema eo raha matoty sao dia voany taka eo a. Fa misy natona any tokotany dia efa mahino tabatabana io ny anao io e, kamy be tena. Marary ah. Fa marary ahoana koa e ha? Marary aho ah. Marary be. Sao dia hoteraka ha? Aza miteniteny foana eo raha dona. Ny azy ty mbola tsy lasaka nefa efa talohany ka hoteraka ahoana sady koa. Ka maninona ary izy io e? Manao sinema ao a. Ka jerynga ity fa tsy midraso ohatrin'ny ireny. Sinema ahoana koa zany raha soary e. Aingany ianao atsolony dokotera fa zay batazana ampandriny e. Aingany ianao e. Eny e, lasa. Enonao tsara ny tenin'ny dokotera teo ry soary a. Oka zany tsika hitandrina tsara. So dia tafita voarendrika eo. Noho ny avizanana be loatra io dia saika lasa zany ny zazakely e. Aleo mihitsy aloha hijanona ny raharaha rehetra sao dia ahitantsika aloha zeto ka. Dia iza ny tadiavinao anao raharaha ato raha dona. Samy mavesatra anie izay roa e. Ka mitadiava mpananto re. Zany avikoko atao anahirana io. Fa zao vaovao tsara kosa nge nety le dokotera teo e. Vaovao tsara ahoana raha dona. Ka laha-kely angeo ny zanaky miala raha matoty e. Vaovao tsara tokoa zany ary tena mety amintsika satria ny enava amiko. Tena ho tsara mihitsy zany ka zao tadiavo any ana zay olona anampy anareo sao dia amotsitreo kalakely io ka netsika amin'ny be indrindra. Fa rovina marina moa ianao tia niteraka e. Efa miandriandro ao a. Fa ahoana? Ko nohatra ny ela ihany le 6 volana ko. Ianao mitaza-potsiny aza matsapa fa ela ny 6 volana maika fa zavy sara ny tikiby be ty. Ary aza donoina mivimbina ny legatora riva fa tsy misy hoaniko tsony aho a. Angamba dia lasa mafotaky ny krema mihitsy ao ny zaza kibonao ko. Gato foana ny anao. Aza miteniteny foana eo re raha dona. Vidio fotsiny gato ako dia zay. Eny e, eo fo vidiako ny gatonao fa aza kizitina sao dia naka io zaza io ka anahirana. Mandehana re ianao mandeha any fa aza mandreraka eo a. Zay fa lasa fa tandremo tsara angeo ahy olona mitondra ny zafy kely kio e. Sady mitondra ny vinantso lahinareo moa zany. Le lama tsy ravina. Teraka soma tsara ianao zao ro mialy ka raha te hiara-aina amin'io zaza io ianao dia atao fotsiny izay ampanaovina ianao. Hatramin'izao anie dia tsy fantatra hoe inona ny tianareo atondavany. Ka tsy ilaina koa ny fahafantaranao an'izany. Tsy misy ilana ianao tsony zao fa ny zanakao no ilainay. Andray dia sarahanareo amin'ny zanako zany a. Ka raha tsy manaraka an'izay lazanay dia tsy maintsy miafara amin'izay ihany raha ty. Ka inona ary ny tianareo ataoko e? Zao tezao tsara io zaza io. Omeonony tsara izy. Rehefa lehibe indray moa dia ho hita eo ihany. Rasoary, fa misy inona? Tsy io ihany natao tsara taiza fa ty zaza ty ihany koa e. Mbola sahirana ny reniny ka mila mpitaiza. Ora matoty ahoana koa no ampieteny zany? Ahoana ny tsy ety atao ohatra mitaiza kambana re a. Rehefa ampy tsara ny fitaovana eo ampialantanany dia vitany io. Nono moa ananany raha teo. Zay fa karakarao tsara ny zaza e. Bolanginy reo dia milaminy tsika. Vitanao ve reo ry mialy
rehefa izay tsy maintsy ataoko mba hiarahako monina amin'ny zanako dia tsy maintsy vitako e. Ka tandreminy tsara ary nalikely sao dia variana mikalo eo anao Mikalo? Izay izany manaran'ity zasy ity. Ary iny ty mampitomany be azy Mety mando angamba nanoana. Aleo fa ho jereko e. Mangina kia. Eo fa jereko izay tsy mety amindry. Tena hotsaka be kosa iziko. Eo fa soloiko ary. Zay dia mangina amin'izay ary. Io fa nangina tokoko. Toa efa zatra sady ianao zany zay ataovy lisitra eo izay zavatra ilaina reto mianaka dia hoentiko isakariva. Zay fandeasa. Telo taona sahady reto izy mianaka. Ohatran'ireny kamban'ireny reto izy. Mahafatifaty ery. Fa mba nakaiza tokoa ary ilay Ramatoa Rasoary. Toa tsy hita nyelingelina teto mihitsy nandritra izay 3 taona izay. Zako moa verdia amin'izy daka tsy matsafatsoany izay hoe gadra anie za ty. Reto zanako, mba hanao ahoana reny afarany? Hatramin'izao moa dia tsisy azoko veroka mihitsy izay tian-garadona sy ny ekipany atao. Eny ho hita eo ihany. Aleo aloha karakaraina ny sakafon'izy mianadafa variana mandefa vinany eto fotsiny. Misaotra anao fa tena donga tokoa ty zaza. Tonga amin'izay ny fotoana ilan'ny reniny azy. Hoentina hoe izany zanako e. Jereo fa mitomany be. Ny zanakao Ramatoa ty karakaraina fa ny zanak'olona ilainy anatitra n'ity vetivety dia miverina eo. Indray ohatran'ireny tsy olona ireny ny fitondrany an'ilay zaza. Fa hoentinay zaza izy iny. Ka tsy enonga ny teniny teo e. Aterina any amin'ny reniny. Ary izy nalikely teo aloha Lasa nisitrika eo ambany latabatra ao. Natao ohatran'ny nanaovan-drasoary any Mikalo teo. Ka manomboka izao kory mialy raha mbola tiara-monina amin'ny zanako ato ianao tsy mahazo mifanerasera amin'ny alitsony ihany koa. Ampy izay 3 taona ny karakaranao azy zay. Manomboka eto dia Rasoary amin'izay ny tena reniny. Ahoana tsara? Zany ho sarahanareo amin'ny zanako aho zany. Raha mbola tiara-monina aminy ianao dia tsy maintsy manaraka an'izay mandray ny asa mampanampy anay ato ianao manomboka eto. Adinoy ny fisininala raha tsy zany. Atao veloma mandrakizay izy. Indray? Inona? Raha tsy manaiky an'izany ianao dia ho hitanao eo rehefa tonga eo Rasoary. Tsy misy resaka lavantsony fa zay Eny raha izay no hifankahitako tava amin'ny zanako tsy maninona fa ekeko Ka zay koa ny fahendreny Rasoary ny reny manomboka eto. Ka tandremokely ny fihetsika. Misy manara-maso hatrany ny fihetsika eo. Azonao ve zany? Eny tompoko. Ka mandehana amin'izany andako izany fa iresaka izay mianaka Nalana ongomanta teto amiko ny zanako. Naly sy Mikalo ny zanako. Indray nafoko. Naly moa hitako isan'andro eto fa Mikalo kosa dia tsy haiko hoe aiza. Tena mangidy amiko izao ka. Fa inona loatra ary raha tsy nataoko no anjadiny kapoka mafaitra toy izao Neny fa inona mariny Izy ngaradona ary inona ny tanjony amin'izao fampahoriana izao. Mangata maso ery ilay zanako hanantona nefa sakanana dia tsy maintsy miaritra raha te hahita ny fitombony. Ny fahazazany sy ny fahatanorany sy ny sisa. Aleoko miaritra eto ihany noho ny zanako. Hoe hita eto Naly manderery izy zany aleo aloha ampiresahako. Efa lehibe ty ny zanako. Nefa tsy malala kory zany tena reniny. Aleo anatonany. Naly andrasany ahoana zay? Arabaina aloha fa afampanadinany. Misaotra dia anao inona zany se? Zany hoe inona ny fianarana ataony se? Mbola eo am-pieritrretana mihitsy aho zao Ny tiako moa tsy tia papa sy maman ka eo mihitsy manahira-tsainako. Zany ve? Dia Naly, inona ny ataonao eo?
Mialy lasa aloha karakara ny sakafo fa tsy lozana mampiresaka ny zanaka eo Eny tompoko. Inona koa zao ny resanao amin'iny? Piasana iny ka mba ny raha afaka baka kosa izy ka ahoana ary moa tsy amaliko azy amin'izany? Tsy ilaiko fotsiny ianao miresaka amin'iny dia ampy izay aza be famalina eo tsony. Mba hafa mihitsy koa ty reniko tika. Tsy mba ahitako fanehoam-pitiavana mihitsy avy aminy. Terina sy fandrarana foana mivoaka ny vavany. Fa toa raha matoa mialy indray aza toa azy tsapako an'izany ko. Eny na ny arabaza moa tsy natao maman ka mety izay na lasa saina teo. Aleo mandeha aloha fa zany ve no atao makiveto no avy zao ny jerena. Mesarotra ny rarara dona. Fa ahoana ry soary Efa manomboka mampiresaka ny naly ane kala ratsy de efa miteny azy sao de mba fa tokony vonoina ve? Tsy tia mon'olona tsony raha soary. Aleo mitady hevitra hafa. Hevitra inona indray maty ihany ny tsy miteny tsony raha ka hevitra hafa ho azy jerena fa sao de lasa tafita voarendrika tsika ka hevitra ohatriny ahoana ry? Zao aro maso tsara fotsiny aloha mialy. Aza vela anatina naly mihitsy izy. Ampitahory mihitsy. Ainao zany soary raha vita an'izany moa izy tia ka aninona. Ataovy aloha zay. Ary ahoana ny amin'ny kaloko? Efa mpinamana be aloha izy roa zao mino fa tsy ho ela de ho raikitra ny am'ireo. Efa hitako tsy mifankafohy mihitsy Ay tsara kosa zany ka. Ko tanteraka ihany zany le lova tsy mifindrako. Taratasy rehetra mantsy efa amin'ny anaran'ny naly avokoa nge. Efa mialehibe tokoa reto ankizy de ahoana zany raha alain'ireo eo ny fananany. Ny aloha tsy hosoratako amin'ny kalo zany mihitsy. Tena mararika rena mihitsy ianao tika. Ny zanako vavy tokana aza takalino azy. Mafy aneny nahazo rangaty vao nahazo an'ireo sao de neverinao nalai-potsiny ary reo. Fa ngamo tsy ho an'ny taranaka no herina raha matoky. Anjara indray miary rehefa tsy mahay mihetsika izy avelao eo. Ary eo ka tsy meko an'izanizy. Mba afako ny ianao zany ka. Atreto aloha mbola tsy manisy olana naly. Mbola omeny tantanantsika madiodio reny. Ny ao aoriana zao aloha tsy fantatra. Fa de efa mampitandrina zay fa tsy raha ny arenako ny kitikity Efa hoe tsy mety tsono any mamono olo le arao maso tsara fotsiny mialy. Atao zay araikitra ny amin'ny naly sy ny kaly de anany sisa rehetra. Eny ariko. Rehefa zay moa ny hitanao fa mety. Naly. Efa elanga elany ny andro teto? 10 minitra teo ngambo zay ka. Miala tsiny. Ela le entretien tao. Tena nahoana koa ny ala? Anga tsy tatary. Fa hoany? Ohatra an'ireny latsambaratra reny nge papa sy maman rehefa voany teny aho hoe tafiditra ao amin'ny polisy de ao manohy fianarako tsikelikely avy eo. Zany? Raha azoko tsara zany de tsy tiandry zareo ny idiran'ny lao amin'ny polisy. Zany indrindra ary nikalo ny fihetsikizy ireo mihitsy ny tsy azoko. Ohatra an'ireny hoe feno tahotra zany. Ilaha koa zany de efa maka ny toeran'ny polisy sahady. Fa ahoana ary nikalo? Efa mijery fihetsika olona sahadiko. Zany tokoa angako. Nefa na izany aza na nahitra kosa nge fihetsikizy ireo aleo rangahy hijanona zany resaka zany fa ho azy andraitsika aloha androany. Andaony amin'le mahazatra ary mivoaka rivotra madio mantsy zao ny tsara. Fa tsy naomboko nga ny entretien no mitady rivotra madio mikaly ty Ny entretien de tsara fa ny ao an-trano koa manahaka na tsy anao aneto io mandreraka. Mitovy tsika zao samy sakanana amin'ny zava-pinity. Ay ve andao re. Andao aloha aka rivotra madio raha izany ko. Lozy ty. Tena lozy. Miteraka zana-baratra. Tsy vitany hoe lasa polisy ihany naly. Fa inona koa soary Anao pitsara ihany koa ny tia mikalo Zany ny reko tany amindrazay pitaiza azy. Lasa nanao an'izany entretien zany ihany hony izy zao. Tena loza tokoa ty soarika. Nefa nge mety ho tsara ho antsika ihany zany. Piapikatra ny ray sy reniny ve reo izy ianao ka? Oy ianao. Tia nalinao miseho mandala ny fahamarinana. Mitsinjo ny madinika. Mbadin'io tsara ihany raha tona. Na imikalo aza tsy atokisako na de zanako aza. Zanako zasa amirery mantsy fa misy raha an'olo-kafa.
kanefa nge tsy azo sakana antsony rehetra izy ry soary. Ka ny fanalana mialy tato mihitsy ny maika sao be resaka eo izy ka hitandoza maty ihany tsy miteny tsony. Riska be ho azy any mbola hamon'olona izany. Efa atao trano ange izany ny mpitandro ny filamenany. Ka atao ahoana ary? Zao ndeha atao ary. Naly, ay tonga ianao. Fa misy inona ary mamoa? Naka vola tao anaty kofra nga ianao? Ataoko inona moa voly? Ka tadio ihany aloha sao dia nisy zavatra nividianao tao ohatra ry Naly. Ka mila vola ve tsy teny aminareo fa vola ohatrinona nefa izany? Eo amin'ny 10 tapitrisa eo. Maninona tsara hoe ry mamoa? Vola be nge izany? Sao dia mba efa nanova amin'ny papa projet kosa ohatra? Izy mihitsy aza zao ny lasa nidodododo amiko. Andraso mihitsy aloha savainy reto mpanampy ato reto sao dia misy mpangalatra mihitsy ka mbola tsy lasa lavitra raha misy izany. Ohatray, ino reto? Fa misy inona ry mamoa? Jereny efa nangoronetana tato le ramatoa iny. Zao ve tsy ampiahary Naly Ory miala! Miala! Ahoana tompoko? Ahoana reto eto andreto miomana any andeha nga ianao? Fa mbola mamaly ihany nefa efa tratro zao. Eo savory Naly reo etan'ireo Ahoana reto voly reto ramatoa raha mialy fa tsy vola taiza ireo? Ianao indray manontany anay. Efa tratram-body omby zao kala-pangalatra ty. Tsy tsy marina izany. Tsy nakan'ireo Ka inona raha nataony tao anaty etanao tao Tsy fantatro. Tena tsy fantatro ahoana efa mazava zao. Any amin'ny polisy angamba izy zao vao ilaza amin'ny marina ka. Andao ry Naly ny polisy makany eo sady efa niantso azy ireo mihitsy Tsy Naly tsy marina izany. Tsy nangalatra. Naly Ary iny ty mampanjombonjombona? Misy zavatra manjavozavo amiko izany Zavatra inona? Ka mikasika ny ramatoa raha mialy Le mpanampy anareo iny moa izany? Dia inona manjavozavo aminy? Ka io mahalasa ny saiko tsy haiko izay andraisana azy fa hatramin'izay nampigadra azy izay dia toa tsy milamina mihitsy ange ny saiko Sao dia tsy meloka akory ary izy Ka maninona moa raha manao fanadihadiana kely ialahy dia izy teo ny marina. Ka tsy izany koa moa nasa nisafidianao? Izany tokoa ngamba no ataoko ry Mikalo eny rehefa tonga any an-trano dia hanao an'izay fanadihadiana izay fa saika adiniko ndriny ka tadiavy mama dodina mihitsy izy ny akalesandry any an-trano. Fa misy inona hono? Dia tsy fantany fa mila mahita andry faran'izay aingana hono izy. Ka andao ary ho antsika izao dia ahoana izany ny pro antsika? Sy amin'ny manaraka indray re. Andao ary dia le rika inareo ry Mikalo vao mba mandaloko. Dia reny fianarana dia tsy manam-potoana loatra fa misy hitadiavana ho amaky ka raha tsy atao an'izay izany dia tsy mba andalo mihitsy. Zakosy eo ary fa andalo matetika amin'izay izany mihitsy fa hono ary Mikalo mba manao ahoana tokoa moa mifiarahanareo sy Naly reto Tsy azoko. Fa ny fiarahanay ahoana moa? Mifiarahanareo ko inona indray efa mba niresadresaka ny ho avy sy ny sisa ve? Tena tsy azoko mihitsy. Izay ne ka manaitaitra anao ihany satria sao dia atoandro fiterinony eo. Ila metsiketsika ihany re Naly nge reto tika sady bogosy ny mpanany be mpitsiriritra sao dia angainy eo. Tsy napoisiko indray izany resaka ho izany. Izay sy Naly ne ka tsy mpifankatia toy ny eritreretinareo azy fa mifampitondra toy ny mpianadahy izay Mpianadahy? Tsy ho mpianadahy roviany izany nareo aza miaka fitiavako anao ny tenenako an'izany ry Mikalo sika vehivavy ane ka saripady aza mety ho vira virainy ela fa say voarosiny raharaha. Tena tsy vita ve ny resaka reo mianaka efa maizina ihany mantsika sao be dia tia zanak'olona. Eny tokoa zay rery Mikalo sainsainy tsara izay nilazaiko anao teo izay mandra-piona indray ary. Fa inona ry Mikalo ny resaka reo sy mamonty io no toa lasa hafafa be indri
aleo manaraka tataraikaona fa reraka be mararatra amin'ny lohako. Ary tena resaka lalina tokoa matoa makarary antoa. Fa hono ary naly. Mbola tsy nentinao tany aminareo mihitsy ve Ioby? Ioby ve? Tsy te hierika atsony izy hatramin'izay nitondrako azy taty hatramin'izay. Niresaka maharitra ohatranareo sy mamankonga izy. Fa tonga dia mivadika aloha sa biby masika. Ty filazalaziko io Ka zany no marinako. Ioby nivadika biby. Izay indray ty marary andro. Asa dia natao maman inona taonareo fa mbola tia lava nefa Ioby. Ka efa hoe tsy tia resaka amiko tsony izy. Tsy mahavaly ny fanontaniako anie zany. Eny mbola tiako izy sange raha mbola raha matorasoaro ny reniko dia tsy mila izy. Izay tsy azoko vaina mihitsy anefa zany. Ary izy tsy azoko terena. Aleo fa ampiako nareo raha izany. Mino fa mbola tia ny lako izy. Fa nga momba ny ombo ny resahanareo sy mamantoka. Resaka fa mihitsy. Sy efa hoe resaka makarary amin'ny doko. Efa tonga ty fa velomy lahy. Tena tsy azoko mihitsy. Eny ary velomy ry. Ohatra ary mbola tsy matory nge papa sy maman zany fa mbola miresaka ao amin'ny salon hoe. Ary mafana mihitsy zany resaka zany aleo raha ngamba andray anjara. Nefa to hafahafa nge zany resaka zany Ikala mialo mihitsy anao ny mba zavatra ny maty ano any sy miteny tsony. Zay indray ianao efa hoe tsy mety tsono azy zany soarina. Ka inona indray ary ny hevitra momba naly sy mikalo Tsy azoko ny hevitra ahoana ka ka mifandray ohatry ny mpianadany hono izy ireo nefa tsy mpifankaty mo tsy mialo mibe resaka tany ka mahatonga an'izany. Ka tamin'ny fomba ahoana nefa ary fotoana inona ny resahany miala an'izany? Tsy tady an'izay fotoana sy hoe inona anao any ny fantatry fotsiny dia mialo ny reniny naly ary izy ihany koa no nitaiza amin'ny kalo. Tsy misy mahalala an'izany raha tsy izy dia izasy ianao. Ka raha fantatr'ireo ankizy ireo zany dia izy zany ny tantara tany sa sao dia ianao aza miteniteny foana eo soare. Ianao zao tsy nahatateraka tsara ny asanao raha zany. Tsy nahatateraka ahoana? Ka navelanao iresaka izy mianakako. Tena mandreraka raha izany ka. Tsy fitandremanao no antony zao hoe mety efa mahafantatra zany naly fa mialo ny reniny. Mbola tsy tonga amin'izany aloha fa izany ilazako anao hoe ny maty any ho any tsy miteny tsony. Ka ataovy ihany ary zay mety anaterana sakafo misy pozina fotsiny iny dia vitako. Eny ka zay zany dia mba mitandrema ihany amin'ny manaraka Andriamanitro inona re zany reko zany tena navesatra tampoka teo ny lohako. Tsy henon'izy ireo nahatongavako teo matoa nitohizany ihany ny resany. Ainy an'izay atao neny Naly ny zanako fantatrao ve ny marina? Neny nahoana ny tsy lazainao tampoko ny marina fa ianao ny reniko ny zanako marina etsy aloza ny zanako zany fieniko hoe fantatrao ihany ny marina sambatra. Zanao fa ianao ny reniko Naly olon-dozana izy mivady reo. Ahoana tsara hoe roneny? Ka raha vao tsy manaraka ny teniny dia nena amin'ny manefa dia aleo nangina. Tsy tsikaritro ve zany nambena nafatra tsika tsy hiresaka sao dia ho fantatrao ny marina. Fa tsy mifampiteraka zany ry zareo? Tsy fantatro anaka. Hatramin'izao dia tsy azoko atsaina izay tiany zareo atao. Aleo fa hitady ny marina ary neny mitandrema anaka fa olon-dozana eo ary eo aza matahotra ianao tsy ho sarotra amiko ny anatateraka zany satria zay nge no asako ay nataonao ihany ilay asa tianao. Ary zao vao azoko atsaina ny antony nanakanana tsy aloha polisy. Fa hono aloha roneny mahafantatra mikalo ve ianao? Mikalo kely ve zany? Mikalo kely? Tsy haiko izay halalanao azy fa mikalo fotsiny. Nisy zazavavy kely izay ny raha nitaizako taminao nataoko toy ireny taizakambany ireny nareo satria ianao vao teraka fa mikalo kosa efa teo amin'ny 2 volana teo angamba no mena ho tezaiko.
Namponinoiko taminoniko izy. Na dia zazakely tsy fantatro aza. Fa nalana teo amiko daholo nefa nareo raha vao feno telo taona. Zany very neny. I Mikaly tsy hitako tsony mandrakity ny androany. Tsika mianaka indray ny ona teny ihany fa tsy afaka ny serasera fotsiny. Eny misaotra anao aloha tamin'izay fanazavana rehetra izay. Aleo amin'izay ngambany andeha. Dia aza matahotra ianao fa mangy anao matetika. Misaotra anaka. Dia izao kory neny. Aza mihinana sakafo hafa ankoatran'izay ateriko ianao. Mitandrema tsara. Fa ahoana anaka? Izay fotsiny ny ratsy kely lalana. Izay fa mandra-peona indray. Mandra-peona anaka. Efa nahita ny obongala? Niara-ny sakafo izay ko atoandro. Tsara kosa izany ko. Manoro-hevitra lahy hoe aza entina any aminareo tsony aloha izy raha tsy milamina ny amin'ny mamanareo. Ary mahafanta-javatra nitsy nge Mikaly ity fa manafiny. Mahafanta-javatra hoana koa e. Ka ny anton'izao fihetsika zareo izao ka inona indray inona ny resakareo sy maman tantaro amin'izay aloha. Sady efa mimakaleo amintsy koa ny ilay izy ronale. Aleo mihitsy ho teneniko amin'izay. Ka tsy hitako mihitsy ange izay tsy tenenandry an'izany amiko e. Manery amin'ny fomba rehetra mihitsy ny reny lahy nambadiako an'lahy. Ary atao faran'izay ankena hono izany. Tonga any aminay foana izy amin'izany. Zany very Mikaly. Zany. Ary efa nazavaiko tamin'ny foana fa mifandray tompena dao atsika fa tsy mifankaty izany dia romotra be izy. Tsy azoko mihitsy izay tiany atao. Hafahafa tokoa izany. Ary mety misy ifandraisana amin'izany ihany koa ngambo ity resaka olazaiko amin'irity. Hoe ahoana? Izao nefa aloha miangavy indray mba ho tony tsara sao hanahirana eo. Amin'izay koa mba samy mikaroka amin'ny marina tsika. To mahaliana izy izany. Ny tantara hoe Mikaly fa maninona mihitsy ny rity marary be any lohako. Hatramin'ny nahalalàndry ny marina izay dia toa lasa mivara lila mihitsy angendry. Tena tsy zakan'ny loha keliko mihitsy ny fahalalana ny marina ronale aho. Ary mbola misy tsy fantatra elany Ninona ny tsy fantatro e? Rehefa ny tantaran'ny lahandry ny tantara eny dia nanantona ny endra izay. Nitereko izy mba ilaza amiko momba ahy. Saika tsy nanaiky izy raha tsy efa nitambe zoniko teo. Tsy reniko niteraka izy. Ary tsy afaka ny ilaza amiko izay tena reniko ny fa ny aino ny manefa. Sady feno tahotra izy raha nilazany izany. Lalina indray izany. Ary mety misy fifandraisany mihitsy nge izany ny tantarantsika. Mino izany koa aho. Mba afaka entina ho any amin'ny Mialy ve Tsy maninona mihitsy ka. Sady faly mihitsy izy izao raha mahita andriko. Ohatray ho failo ny resaka fa ty eto ilay ramatoa ty. Izy roa kely. Ary maninona koa tsy Mikaly? Marary be hono ny lohany. Ary maninona raha manatona dokotera? Andao iaraka amiko dia avy any tonga dia any an-tranontsika. Sady misy surprise ny manko anareo roa izay ao. Tena tsy dokotera mihitsy rehefa izao no ilaiko fa aleloha ifoka rivotra madio any an-tsasy Sinaly. Dia avy eo ngamba makany aminareo. Sa hoana Sinaly? Rehefa izay mety amin'ireny dia tsy maninona ko. Fa any an-tsaiza koa hono izany. Misy toerana falehana izay rery maman. Mino aho fa isindra ny aretin'andohany raha vao tonga any izy. Mandehana ary. Dia any an-trano izany miandry anareo Eny ary. Neny, tadidinao ve Mikaly? I Mikaly kely ve ianao? Efa lasa i Mikaly be. Manahoana ianao ry neny Mialy Tsy nanaiky ny fiainana raha tsy nampiaonitsika Eny tokoa anaka. Mahalala marina izany izao nareo menadaka mitandrema tsara. Marinina moa izao no fantatra eo Izany mihitsy aza neny tena nanosika ao aty aminao mba antany hoe iza marina ny tena ray aman-dreniko. Tsy fantatro anaka. Toy ny tsy fahafantarako izay ray Naly ihany koa raha tsy ny anarany ihany. Ivonjy ao amin'ny trano ipetrahanao io Naly Tsy azo atao no mitady ny marina fa ny aina no manefa. Ka izany namerimberenako aminareo foana hoe mitandrema tsara. Eny efa tena malina nge izahay. Fa hono ary neny Mialy? Iza ny nanome anao afo ny mbola zazakely Rasoary. Andraso hoe fa misy inona ary neny
Tsaroako fa samy be ekipa zahay roa fony anotondra anao Rinaly saingy tsy mbola hitako io zanany io hatramintsika miteny izao. So dia inona no tiana ho tenenina Rineny asa re lasa fotsiny saiko hoe so dia ianao ry Mikaly ilay zanany. Dia hoe zanaka Ramatoa Soary ve mba sanatry avokoa se. Eritreritra fotsiny reny iny anako. Tsy mitombona kosa zany ny zanany zany na tsipy ny tetstery fa ny zanak'olona nalay bodongerinao tezaina. Tsy azoko mihitsy raha izay no marina. Aleo fa no azay faraheri koa hitadiavana ny mariny. Ary ianao Rineny aza matahotra fa efa eo am-pikarakarana ny fivoahanao ato zao. Tsy mahamaika izany anaka. Atao zangamba no azo antoka kokoa ny aiko. Aleo aho ato ihany. Atao izay ahitanareo ny marina any aloha. Efa sambatra zao fa nahafantatra ny zanako. Ary ny zanako koa makatofa marinana. Ka tsy mampandry ny saiko mihitsy kosa ange ny mieritreritra anao aty am-ponja aty. Atao fotsiny izay ahitanareo marina aingany. Fongoro ny ratsy fa fanetry be ny tany. Andao Rinaly marina nininy mialy. Tsy manam-pony nininy ireo mpanao ratsy ireo ka moramora amintsika eny anao ny fanadihadiana. Zay zany dia mahery ianao Rineny. Eny anaka mahita ny rariny. Misaotra Rineny mialy Reny ny ankizy radona fa mpandrosoy mbola hikarakara kely an'ireto aloha. Ka mandrosoa ato amin'ny trano fandraisam-bahiny izy. Ndreny nareo moa mbola misomebiseby amin'ny fanomanana an'ity surprise anareo tiako. Fa surprise inona ihany izy ity papa? Ho hitanareo hoe raha Soary sy Razereny Mikaly ange ny somebiseby eo e. Ineny? Faly ery zao ko. Efa ato nareo roa kely. Andrasy fa alaiko le izy sady antso andrasay koa anatriketo e. Mahazo toerana daholo ary hitanay moa rakizy fa mifaka ty tokoa nareo roa nefa tsy samy rosoka. Fanampinanareo no nanaovanay an'izao fety tsotsotro zao. Ity Rinaly atolory amin'ny Mikaly ty peratra ty ho mariky ny fitiavanao azy. Ahoana tsara zanga zazakely sa lehilahy tsy misy azon-damosina ka ataonao ohatran'izao. Mitony losa efa aza misendrotra ohatran'izao e. Ny mahasoa anareo nge ny tanjonay amin'izao. Na izany azy maninona ny deto terena fotsiny ohatran'izao ka. Ka milazary ianao raha tsy tia Mikaly sa ataonao filandraty tsy mahita fotsiny ny zanak'olona. Tsy misy hidiranao any amin'izany. Ay marary ihany lohako. Fanina be nataonareo ihany zao mamparary an'io zanak'olona io. Andao ry Mikaly andao aloha mitsotsotra ny efitranoko ndry. Dokotera zao no ilain'io fa tsy zany. Mandra-piantsonareo dokotera dia aleo aloha izy ho any efitranoko e. Andao ry Mikaly hitanao zao radona lehilahy ambomanga ny zanakao eny efa tanan'izao ka avototra tena mandreraka. Ary ty zanako aza atao mararindao lavako. So dia zany koa nge mampiemotra ny daly jereo akaiko ny momba azy raha matokika. Io koa mahakagako. Tsy misy miala mainy zany eto radona. Dia efa miteny azay. Nahoana no ianareo mianakavy no higoka amin'ny fahasasarako. Ka mihetsiketsehanao e. Tsaboiny zanakao e. Raha zay koa moa dia tsy mba namana mihitsy fa voaraikitra fotsiny sakoroka teo dia lakozinina sy ny olona. Mikaly ty tsy aizay mahazo azy amin'ity aretina andotsy nisy farany ty. Aleo jerena any aloha dia hita eo izay atao e. Fa inona koa no nahazo ny rito eo iny sy tsy maninona izany fa fikanentina ny ilana teo fotsiny iny. Hitako eo moko. Aza dia misendotra ambony ihany Rinaly aleo fakafakaina tsara aloha ny zava-miseho. Nahoana ny terenindry zareo hivaditsika? Inona ny antony? Inona ny tombotsony? Misy zavatra hafahafa mihitsy ao. Ary izay mila fantarina. Tena marina izany ry Mikaly jereo nge mifetsika raso ary raha vao tsy nanaky ny teniny ahy hita mihitsy hoe tsy misy fondremy tempo ao anatiny ao. Efa ela natsapaka an'izany. Soa moa fa tsy renilay izy. Ka zao ry Mikaly aleo afanganina ny fanadihadiana ndry manery aneniny raha izay ilazan'izay fantany. Za kosa anatona an'le tena raiko sy karoka dosie ato an-trano. Zahay tokoa ny ndeha atao. Oe aja noho ny amin'izay nitresaka fa misy olona tamin'izany. Ka andao any amin'ny dokotera amin'izay. Zazakely ange io ka ho tantanana ho any amin'ny dokotera e.
sady anjaran-dreniny izany fa tsy anao. Mangina ianao Rinaly a. Rehefa tsy karakara azy ianao dia aleo ataoko. Aza misahirana re ianao hoe efa tsy maninona intsony a. Aleo jesineny dia any an-trano any makaina. Mba sary tiavina mihitsy nareo tomboka. Reny fa lasa doly. Aleo atomboka amin'izay ny fikaroana. Ato amin'ity efitrano iray midy lavy ity izay tsy avelan'izy ireo idirany ity mihitsy no hanomboako azy. Tena mety ity va iza ny lakile. Andraso fahitako ny fametrahana izy mifady indreny lakile rehetra ireny. Ty kosa nisy fa mety mivoaka. Reto misy dosie efa ela matory zao ny endriny. Aleo rangaha tonga dia atsofoka ato anaty kitapo ty sao dia miverina tampoka reny. Ary andraso verina amiloniny reto. Oay, tena nanao tapondro fora adona. Aleo idina aingana so tratra eto sady averina amiloniny aingana ny lakile. Ay mbola tsy Rinaly. Amin'ny fola vao marainy asaka androany dia mba nakaina kely aloha. Ka za koa zange mba tena valabalaka zany andeha akaina kely mihitsy aloha. Ary hono Rinaly. Fa inona ho any tena tsy mahasarika an'se amin'ny kalo Tsy mahasarika ahoana moa fa tsy azoko e. Ohatra ka ny tsy anekeny sy ny apakatra azo vadika. Ny tena tsy azoko ngery papa dia zao e. Inona ny mahadodina anareo ny anabadiko amin'ny kalo? Avereo zay iaina malalaka amin'izay safidinay e. Satria raha ny tena marina dia mpinamana tsotra zay ary efa samy manana ny olon-tiany avy. Ay ve, ka zany nge mantsy anaka fa efa mandroso ihany ny taonanay mivady. Efa ty taiza zafikeliko. Mikalo koa moa izy ny tena laninay toetra. Na endrika io na bika, tena hitako hoe ao tsara. Eny efa zay safidiny se ihany io e. Zay safidiko tokoa io papa. Ny fitiavana nge tsy azo tireny e. Zay fa lasa aloha e. Tena vomafy rasoary fa mitady votsotro ty ny lova tsy mifindrako. Enina moa zany no azoko atao fa samy mafy loha reto iziko. Ohatra ny vorondolo ny toera-boromanga koa moa ny rasoary iniko. Tena mendrika n'le zanany tsy le karena to andreny. Ahoana ihany izy ty radona? Ahoana amin'ny ahoana moa e. Efa iraha mahitro ny zava-misy. Za kosa aloha dia tsy anaiky mihitsy e. Ka zao nge rasoary e. Ny mahagaga dia ny asan'reto ankizy. Inaly inspecteur de police. Mikalo indray moa miofanopy tsara. Amin'io samy misemolay ho manao marina daholo. Tena raranga izy to. Za mihitsy izy. Zay nge hoa. Nefa na izany iza tsy maintsy fitaina izay efa natomboka radona. Ianao zany mantsy to mitady hivadika ko. Hivadika ao anao koa moa e. Mandinika ny zava-misy fotsiny e. Tena voromanga reto zanatsika reto fa tsy manahaka atsika vorondolo. Ohatray fa iza ny lazainao fa vorondolo? Isika roko izany ray e. Zay lozanao amiredred eo rangaty a. Efa firy taona moa zao niketrehana azy ty mbola tsy mety vitanao ihany ko. Fa angamo tsy efa atsika izy io e. Na linge tsy mivaky lohan'izay arenany eny e. Mialy moa efa iny ny efa rany. Ny zanako zao no mametraka olona netiko. Tsy avy aty amiko mihitsy zany raha matoto izy Tena mandreraka mihitsy kiala kely iny. Asa zay fomba nitaizandra zay azy tao. Ka ianao koa nge tsy azoko e. Tsy azonao ahoana e. Naninona raha ianao ihany zao nitaizany zanako ka. Zao izy nanitsy araky ny neveranao azoko. Ary raha mitady hevitra hafa indray ary. Ka hevitra inandray ary nitadiavinao io ka. Tonga rangaty avadika amin'ny anarantsika senao fotsiny zao reo aren'ireo azaraina roa ampiasaina ny vola. Ohatry ny azo eritreretina ihany aloha zay. Nefa mety ho vola be Ka raha zay no avita zaingana radona dia atovy a. Ianao koa ty to mandry manana aretinako. Nefa efa hita zao fa ny zanaka nateraka ihany ty no mitsangana ho fahavalo. Loza mihitsy izy tiako. Ka aleo ary aloha andehanao an'izay aza tao any e. Nefa na izany aza aloha mba hareseo lahatra ihany le zanako ka mba tsy hanahirana amin'izay. Eny e, tady hevitra. Ary to tena marikivy mihitsy nge ny avako zany e. Kivy tokoa Rinaly a. Zavatra tsy naposiko ny ataoko tany amin'ny fanadihadiana sy nataoko.
Fa nisina ary mikalo ary entana ahoana koa reto? Ifindra trano aho fa tsy hipetraka ny tranonay sy neny tsony. Neny moa efa napetraka any amin'ny toerana azo antoka tsy ahitandra soary azy tsony. Tsy azoko. Aina ny manefa ny filazana ny mariny. Fampiororona atondra soary amin'ny olona mivadika aminy io. Tsy maintsy arovana ny aineny satria milaza ny mariny izy. Ny tantarainy ahy tamin'ny Atsipiriany ny fiainako. Raha vavindreniko raha izay ary raha soary ny tena reniko niteraka. Zany ve? Hitanao amin'izany fa akoiko fa ilay olon-doza tsy mendrika ny oreny iny ny reniko. Loza tokoa zany ry Mikalo. Fa inona hoy ny antony tsy nitezany indri? Tiavateny malaika isahirana ary variana miremby arena ihany koa. Izay ny vaovao taty ihany koa. Mbola misy ihany fa tantarao koa izy hitany lahatany ka nahazo an'ireto dosie reto ahy. Dosie mamana-pirofo fa pisy loky rasoary sy radona. Nahita ny tena raiko ihany koa. Potika tanteraka ny fiainany nanaovan'izy mivady azy. Nefa nge zanaka radona zao vonjy. Tena olon-dozy ireo rinaly tsy maintsy faizana. Fiainan'olona firy mipotika noho ny amin'ny nataon'ireo. Mba fantatra ela moa. Ninona ary Mikalo? Zany rapanany zany ndraiko. Piasan'io rangahy io rasoary ary natony izay nahabevoka azy tamin'io rangahy io. Vitany zany ary nanomboka teo dia tsy namelany raha tsy nandefa vola ho azy isam-bolana le rangahy. Tsy ampy azy nefa zany fa dia nitereny tamin'ny fomba rehetra nga ara-panana hanoratra amin'ny fananany rehetra. Ndrahona ny tamin'ny famonoana ny vady aman-janany raha tsy manaiky. Vitatreo ny fianan-dram-panana fa dia lasa ny rasoary ny arena. Tena mahery tokoa izy raha izany. Fa hono ary Mikalo? Misy pirofo azo hitazomana azy ve amin'izany? Mbola eo am-pitadiavana. Tena mailo le ramatoa. Ainy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Nefa na zany azy tsy maintsy mahita pirofo faran'izay aingana. Be ireo olona mangirifiry vokatra zao raharaha zao. Tena marina zany ry Mikalo ary anisan'izany neny. Zao hoe raha pitsy ihany dia ampakaritsika ny raharaha. Tsy maintsy mahita pirofo andro any. Za koa andinika an'ireto dosie reto e. Tsy za ihany mantsy ny afiaraha-maloto nataon'ireo fa be dia be dia aiza aloha zany izao mipetraka? Tsy asikolana zany kia. Ho any amin'ny hotely aloha. Ka sao dia ho any an-trano kosa ry? Sanatry. Tsy mbola te hifanatry tava amindreninao aho fa miala tsiny. Reniko nga moa izy iny fa tsy... Aza toizana fa tsy tiako ry akory. Ianao tia fadoza fa zany tena tafidika izy. Aleo andefa rapitso e. Dia tandremo manaonao foana any Zay fa rapitso zany Aza manahy ianao e. Na dia faran'izay ratsy aza andreniko le raiky indray toa mba olo marina ihany. Mety isy zany e. Ringoka mahasipotsipotra rasoary Loza, tena loza. Loza ahoana koa Loza fa tsy hita neny na le andrazay sy Mikalo e. Tsy azoko, tsy hita ahoana koa. Tsy hita ho maly ariva be hono nangorona entana tao ry zareo. Efa nanatona foky tany efa tsy naka fifindramonina taondry zareo. Sao dia mba lasa nanao vakansa fotsiny kosa fa ny sainao nefa ratsy. Anao vakansa ve raha ngaty dia entina daholo ny entana. Eka, nakay zarika. Tena nivadika le raha zay e. Ary lasa nandositra mihitsy reny. Aza tratraka eo kosa nefa fa dia ny aina ny manefa. Zanako no entina mandositra any. Mahita iny ramatoa iny. Ny enao koa zany dia nivaly faty sady ny masako andreo. Ka zany e. Tsy ahitana azy aloko. Ka maninona aloha raha jerena any am-pianarana ny Mikalo na any amin'ny toeram-piasany? Mino mantsy fa tsy maintsy manao ny asana andavanandro Kala kely inko. Tena marina zany. Izay loha atao e. Nefa aiza moa Mikalo miasa e. Dia aiza koa ny toeram-piasany. Aloza koa ny anao zany. Fianaran-janako hoe dia tsy taloza misy azy e. Dia atao hoe zay mety rasoarika. Avany aminao zao miolana fa tsy ava ty amiko Aza mba manao an'izany moa radona. Tsimbotra ve miaraka ihany dia adrisa vao hifanary. Ka misy eritreretra hoe zay atao e. Lasa aloha e, ndeha hiasa. Nangay. Navitrany rery teto atsimbolako. Inona ry natoko. Aleo iantso mercenera fa mafy ny aby. Maintsy hitako nareo mianaka fa ampafirany nefa natao io e.
Reny ty mampitomana anao soa. Ferefitra Ardona. Sitany eny zanako e. Ianao aza tsy nanao fikaroana akory inona no hitanao eo e. Efa nanakarama olona maro be nefa tsy nisy vokany e. Fa tsy atonga fa na inaly koa zange tsy nody tao an-trano efa andro maromaro zao. Eny tokoa. Ary ny marina ny tao an-dohako. Ary sao dia mba niaraka amin'ny marina reny. Aza hitako Radona ka te ahita tena miketrika zavatra zany. Lamina aloha ianao e. Zavatra ina zao miketrika eo ka. Hafa zao Radona marina e. Inona no atao e? Aza mikoropaka aloha anao. Nga mora zay nampahafantarinao ny marina rehetra ka? Ny apahany ihany ny fatany. Eny e asa re tsy fantatro tsony e. Na izany aza za tena ikoraisi-posiny eto zany e. Zanako reny ka tokony anaraka ny teniko. Mandehana aloha zareo zany mandondony zany ka. Mialy. Izao rasoary a? Kiala mialy no manangatra. Mialy? To mialy tokoa. Ie, izy indrindra ty. Ary tsy manangatra araka amin'ny heveranareo azy teo fa mialy nofosira. Ary ome lalana idirako ato an-trano. Ahoana tsara? Sao dia manofy ary ty ianao. Ampy izay nilibanareo tamin'ny arenan'ny ray aman-dreniko izay e. Efa fantatra avokoa zao ny marina rehetra. Ka tonga haka ny anjara lovako. Tsy misy lovanao zany ato fa lasa ianao mandeha any. Tsy misy marina tsy iseho zany raha matora soary eo. Rehefa tsy avelanareo hiditra ato an-trano ahy zany a, dia etsika ny fanazava. Ka tsisy fanazava resaka aminao zany eo Rinyaly a? Tsy ny mpiambina rasoary isambotra anio a? Dia mbola tsy afa-po tamin'izay fa vita ihany ve nareo roa e? Naly. Tsy misy marina tsy iseho zany re izy mivady a. Na fisaka toy inona aza. Ka mitsara aminareo a, dia miaiky ny heloka. Mikalo. Fa ahoana zao mikalo a? Iano a? Mipotra ihany ny marina rehetra raha matora soary a. Efa fantatray amin'ny atsipiliany zava-detra nataonareo izay mbola kasainareo toka tonga eto zay sambotra anareo. Sambotra anay ahoana? Fangamo izy ty tany tsy misy lalàna ka ho sambotra-mborona fahatany. Fa nananay pirofo avokoa amin'olon'olona, ny fisolokiana fananan'olona, fanomba tokantranon'olona sy ny sisa sy tsy voatanisako eto e. Tsy maintsy fongorina ny ratsy fa manimba ny tany. Mikialo a, fa mbola misy tantara tsy fantatrao ane. Misy fantatro loatra aza ka na tonga arary an-dolava. Lava ndresaka Rinaly a. Ataovy ny asanao. Mikialo a, tsy fantatrao angafareninao ane e. Zanako ane ianao e. Fa ninino zany e. Amiko rehefa vandana dia kasy. Tsy azo atao amin'ny asanay no manao ketranatran zany. Dia hosahanao ve Rinaly ny anagadra ny tirainao efa osana? Itso kely ianao e. Dadabeako ianao fa tsy raiko. Ary dadabe tsy mahay ny aina. Ka ho anareo taranakay angeny nanaovanay an'izao e. Hoentinay aiza moa ny rena raha hoe tsy mijanona ao amin'ny taranakay ihany hita ho raha matoko. Zany tokoa. Ary mba nitsemboka sy ny sasatra ihany ane zay vao nahazo an'ireo e. Mikialo a, ny fanatanterahana amin'ny fanambadianareo sy naly faran'izay aingana. Hoany meno anareo. Eno ary Mikialo marina mihitsy zany. Raha zay arena azonao raha soary a, tsy mila. Averina any amin'izay nakanao azy ireo ka tsy azoko tiana tsony. Azafady a, ny zanako ianao ka tsy maintsy manaraka an'izay lazaiko. Fananako ireo ka tsy azonao kitiana. Hitatsika io zany e. Aoka re zay ry mianata. Mianata tsy mpianata zany ho areo. Neny a, mba milefera amin'izay ianao e. Neny? Mikialo, ny zanako. Zay a vao nahatsiaro filaminan-tsaina indray. Eno ary neny. Ary iny tia mahalasa sainandriry Mikialo a. Ny paosin-drasoarina antsika hoe neny. Koa nampangoraka an'izay. Tonga dia nilefitra mihitsy izy raha vao natsoinao hoe neny. Mba hafoliana marina moa sazin'izy ireny. Mbola tsy mivaly ny tetipitarana. Ka sao dia tokony hosotomara ny fitoriana fa tao malahelo azy ilay zany ko. Sanaty. Aleloha fa izy nakely mihitsy ho tonga saina fa be loatra ireo olona nampahoriana izay. Ny azoko atao amin'ny amareniko azy dia nakapisolo vava mba namaivana kokoa ny sasiny. Mety tokoa zany anaka. Fa ty lakilety io ary nary nomeniny ato alohan'ny nandrafonana. Tsy haiko hoe lakile iny izy ty. Andraso e.
misy kofra kely nasika atao amin'ny lakavy tao. Tsy voavahako mihitsy le izy. Mety iny angamba ny lakiliany. Andraso hoe andramana. Zay kosa. Io eny fa nyvoko. Dia inona ny ao anatiny? Andraso jerena. Dia atota taratasy. Areto izany le taratasy tadiavin-draboana sy rasoary. Taratasy momba n'inona hono izany ron'aly? Andraso hoe jereko tsara. Taratasy mahakasika an'ireo lovana filan'ny dadabe sy bebe ho anao reo e. Jereo fa reo daholo momba an'izany. Dia efa namoizanain'olona maro izy tiako. Sady efa tsy ahy intsony ireo fa efa anao ka izay anaovanao azy. Manaraka dinihana ny momba n'iny Zinaly a. Sady ajanony ihany mihitsy aloha ny resaka radona, rasoary, lova fa tsy makarary andoha. Mba resaka hafa mihitsy indray resahany. Ka resaka inona indray ary hono no resahana mba tsy hakarary aloha andry. Ohatra hoe ny fanomanana amin'ny mariazina resiody, efa vonona be ny peratra, ny akanjo sy ny espasy sisy e. Tsy misy haiko ange momba an'izany e. Inona fotsiny moa izany no ananako anabavy, olo-tiana, menona tsy hoe hikarakarana izany. Ary ty mampiseto amin'iny amin'izany e, ha? Ny zanako. Hiara-antitra amin'ny zanako ihany ala. Ny zanako. Ny farana teo Liza nosoratany Anjanofy, novelon'ny Fasisinay, miaraka tamin'ny Vantso, Miravo Carole ary Andrarly. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Andrarly Vandana Totosa.